Miarabantsika daholo. Ny lesona ianarantsika zao dia fanampiana kely mba hanamorana ny fomba fitendrena accord barré. Ny accord barré somary sarotsarotra kokoa indrindra ho an'ny débutant na ny olona vao mianatra gitara satria somary mamparary tanana le izy. Nefany betsaka ny avantage ny accord barré rehefa hainao ny fomba mitendry anazy. OK? Alors tonga dia tomboka. Rehefa mitendry accord barré anao matetika rehefa mianatra gitara anao dia ny accord barré anaranao voalohany F majeur. OK, donc première case na B majeur. OK. Reo anankiroa reo matetika ary sahirana dia sahirana mihitsy rehefa débutant no mitendry an'le satria araka ny teneniko teo makarary tanana le izy. Dia andrasanao omeko ohatran'ny hoe fanampiana kely zay hitako tamin'ny za nianatra sy zay hitako tamin'ny ampianarin'olona tao amin'ny YouTube. Ny tokony fatarina rehefa mitendry accord barré anao dia le index mety eo amin'ny corde ray na telo farafabetsany tena tendren'le izy. Ny ambiny le ratsan-tananao hafa manampy anao. Ohatra hoe F majeur, ny index, corde 6, 2, 1 ihany ny tendreny, ny ambiny tanany ratsan-tananao hafa no mitendry anazy. OK? Rehefa dia fataro zany zay dia zany eo amin'ny 1, 2, 6 ihany zany pression le index ny mila tena mafy. Dia ny sopapa voaloha sisin'ny tananao no ampiasao fa tsy le eto aloha eto. OK? Zany somary misy angle kely. Eo manko misy an'le taolana eto amin'ity dia somary mafimafy kokoa ny pression men'le izy. OK? Raha ataonao le nofo iny sarotra tsy maneno tsara le izy. OK? Sady marary kokoa ny tananao. Zay ny voalohany. Ny faharoa le akiby tanana ataovy manindry koa. OK? Mipotsitra an'le gitara aorianao zay afaka ataonao eo ampovoan'le eto ampovoany eto le izy fa aza atao aty ambany be loatra aty. OK? Zay. Ty zany manindry be an'le ato. OK? Zay. Dia araka ny teneniko teo koa aza potserina amin'le nofo fa le taolana koa somary le taolana zany somary angle kokoa zany ianao. Zany somary aty ambonimbony aty. Dia ny farany le tanana akavanana ho an'izay mitendry gitara na droitier. Rehefa manindry an'le vatan'le gitara ianao somary mipotsitra kely an'le izy zany le gitara ohatran'ny hoe mandeha makaty zany. Somary terenao makany. Amin'izay rehefa manao an'izay pression zay anao dia ty manche an'le gitara ty lasa mipotsitra amin'ny index anao zany hoe. OK? Dia manampy anao kokoa zay manindry an'le corde eo amin'le case. OK? Zay mahatonga ny olona rehefa mitendry gitara sy tonga dia mahitsy be ohatran'izao fa matetika somary misy angle satria le coude ty zany somary manome pression kely. Azonao zay. Ankoatran'le hoe manoatra fomba fitendry ohatran'izao ohatra misy fomba hafa koa afaka hitendrenao anazy afaka atao ohatran'izao le izy. Le akiby tanana ty no atao mitendry le basse. Matetika fatao reo indrindra ho an'ny mpitendry R&B. Ny antony le akikelinao ty afaka manao zavatra hafa ohatra. Zay. OK? Afaka manao zavatra ohatran'izay. Mora kokoa moa eto koa amin'izay le tananao tsy dia sahirana le index satria le akiby tananao no mitondra le basse. Afaka atao koa zay raha ohatra ka hoe manahirana le izy. Dia ohatran'izay tony afaka anaovana zavatra ohatra. OK? Dia reha hitendry accord mineur ianao dia afaka atao an'izay koa. Zany hoe tsy voatery manao ohatran'izao zany ianao fa le akiby tananao no mitendry ny basse. OK? Andramo zay raha ohatra ka hitanao hoe manampy anao. Eto amin'ny raha ohatra hoe mampiasa basse eto amin'ny 5e case misy olona afaka manao an'le izy le fiantson'ity ratsan-tanana ty iny no manao an'le bar. OK? Dia amin'izay le akikely afaka manao zavatra hafa hoe
fa za tsy mahay ny tanako tsy mety miforotra ohatran'izay fa andramo le izy raha ohatra ka mety ny tananao fa ny tanako moa tsy mety. Okay. Fa le eto manampy be raha ohatra le akibe tanana hainao mampiasa an'le izy. Ya, andramo zay. Dia araka ny teneny koa tsara ny mahalala mitendry accord barré satria misy ny accord ohatra hoe F majeur sy B majeur na le accord bémol sy dièse reny, ny ankamaroany reny accord barré daholo. Fa ny tena mahatsara ny accord barré afaka findrafindranao le izy dia tsy mila miovaova ny paozin'ny tananao mitendry an'le accord. Ohatra hoe meko exemple ianao, ty zao C majeur, okay, raha ohatra ka hoe misokatra. Fa raha ohatra ampiakariko deux cases zao ty, zany zao tsy D majeur, okay? Fa raha ohatra ka hoe mitendry ohatran'izao ataoko barré le izy, ty zao C majeur, dia rehefa afindrako eto amin'ny 5e case eto izy mbola D majeur. Hitanao paozin'le tanana tsy miova fa le toeran'le case fotsiny no miova. Tia E majeur, okay? Dia afaka atao an'izay koa eo amin'ny 6e corde raha atao ny basse. F, dia miakatra eto amin'ny 3e case, G, A, B. Hitanao ny paozin'ny tanako tsy miova fa le case fotsiny no nafindrafindra dia le accord mbola accord majeur ihany. Dia afaka atao accord mineur koa ohatran'izay. Okay? C mineur, D mineur, okay? E mineur. Zay le avantage ny mahay mitendry accord barré. Andramo zay dia raha manampy anao moa le izy dia tsara, raha tsy manampy le izy dia teneno ihany inona tsy mety dia raha misy fantaniana apetrao eto ihany. Eny ary aloha fa dia misaotra.